Alléluia. Dia ny fahasoavana mahatonga fiandretana sy fahamboniana. Alléluia. Amen. Amen. Fahasoavana mitondra ao amin'inona hoe fiandrianana sy fahamboniana. Ianao zay mandre ny tiavatra ity zany dia zay no fiteny vahiny hoe destiné anao. Zay ny anjaranao. Tsy nofinofy zany. Fa tena zay mihitsy ny tiany fahasoavana amin'ny mareny mitaiza azy. Matoa misy prince anankiray tonga roi lehibe, zanak'andriana anankiray tonga mpanjaka lehibe, dia misy andriambavy endry mitaiza azy tao. Ary io andriambavy io dia ny fahasoavana. Amen. Androany zany a dia tantananao ny tompo amin'ny alalan'io tenin'io, ary ny tenin'Andriamanitra rehefa raisinao dia tsy miverina. Raha tsy efa mahatantera ambinina am'izay nandrana azy, men'Andriamanitra fiandrianana ianao. Ary ty misy eo amin'ny fiainanao zany. Raha vonona ianao androany dia mampatsiaro ny tenin'ny Elisabeta. Ny dikan'ny Elisabeta dia Andriamanitra ny fianianana. Andriamanitra mihitsy mianina. Ary tanterahany amin'ny fahasoavana zany. Raha amin'ny hery tsy vita, raha amin'ny tanjaka tsy vita, raha amin'ny fahendren'olombelona tsy vita, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia tanteraka izy. Rehefa miara-miasa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra isika. Tatsika moa indray mandeha leo izy anyreninao mo Agara zay teo ambany fandevozana dia miteraka ho amin'ny fandevozana ve, le resaka lalàna, le omban'ny lalàna, le mijery ny tena, le mijery ny tsy vita ny nofo, ny fahalemen'ny nofo, sy zay verina hoe atsaran'ny nofo koa samy endriky ny lalàna ary hery ny ota daholo zany. Sa kosa anana le reny be fitiavana, lay reny atao hoe fahasoavana. Dia iny a le miteraka ho amin'ny fiandrianana. Saray ny anarany. Mahazatra atsika tonga dia hoe mahazatra atsika tonga dia hoe Sara, fa Saray aloha ny antsoina azy. Dikany Saray dia andriambavy. Dia rehefa miteraka izy dia natsoina amin'izay hoe reny maro. Amen. Hiteraka andrian-dahy anankiray izy dia Jesosy Kristy. Satria Jesosy Kristy dia taranak'i Abrahama. Ary Jesosy Kristy ho lahy matoa. Amen. Ho lahy matoa maro izy. Dia zay mpiray tampo aminy a dia anana fiandrianana daholo. Amen. Dia ndao vakitsika ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa. Fa io fiandrianana io dia tsy resaka fiandrianana mahampanjaka ihany, fa fiandrianana mahampaminany, fiandrianana mahampisorona, fa fiandrianana mahampanjaka ihany koa. Tian'Andriamanitra tena hanana toetra sy herina mpanjaka. Tian'Andriamanitra hanana toetra sy herina mpisorona ianao. Ary tian'Andriamanitra hanana toetra sy herina mpaminany ianao. Marina fa tsy mitovy ny fivelarana izy eo amin'ny mpino tsirairay avy, satria voninahitry ny kintana anankiray tsy mitovy amin'ny voninahitry ny kintana anankiray. Kanefa tian'Andriamanitra hisy toetra fototra ao anatinao ny amin'ny ositra miseho amin'ny endriny telo mpanjaka, mpisorona, mpaminany. Ary mitaizanao ny fahasoavana, ilay andriambavy fahasoavana mitaizanao ho amin'izany. Vakitsika Petera voalohany toko faharoa. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy. Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy dia afaranantsika amin'ny andininy faharaiky ambin'ny folo. Hoy ny tenin'Andriamanitra: fa ianareo kosa dia inona ozy izy? Taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba hilazanareo ny atsarany ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Dia ianareo izay tsy firenena akory faheno, fa ankehitriny efa olon'Andriamanitra, izay tsy namondrana fo, fa ankehitriny efa namondrana fo. Alleluia. Ny zanak'Israely dia nomen'Andriamanitra teny fikasana. Tsy nitazona ny teny fikasana izy. Dia tao anaty fandevozana izy a, nidian'Andriamanitra tao amin'ny lalàna, dia tsy niantoraka tamin'ny fahasoavana, fa nifikitra teo amin'ilay lalàna. Dia nihevitra izy ho vitany amin'ny herin'ny tenany, mankatony lalàna, kanjo mamaika niletika tamin'ny fandevozana izy. Teny fiasan'Andriamanitra ho azy a, dia izy mihitsy no nataon'Andriamanitra ho fanjaka mpisorona, firenena masina. Kanjo moa milavina. Dia olona tonga nanambara taminy
ny hevitr'andriamanitra. Andriamanitra mihitsy ny laviny avy eo de tavapanjaka ao anay ozy tonga Mosesy a ny laviny Mosesy a de nasiana nombola kely volamena i Arona. Tonga tamin'ny andro ny mpitsara de Samuela moa le mpitsara zay tena nisehony ny herin'andriamanitra sy ny voninahitran'andriamanitra de ny laviny indray a de nitady-mpanjaka oatra ny firenena hafa rehetra izy. De ahoana ny tenin'ny Jehova tamin'ny Samuela, tsy ianao kory ny laviny izy izy fa izaho mihitsy ny laviny mba tsy hanjaka aminy. De nomen'andriamanitra mpanjaka izy fa ny hafarany iny a mba le mpanjaka koa aza tatiorina tsy niazona lay faneva hitondra ny firenena masina. Tonga am'izay le tena mpanjaka de Jesosy Kristy fantatsika ny nanaovany azy fa de ny laviny ary nombony teo amin'ny azo fijaliana. Ahoana le soratra mpifanao maro moa de hitaniny tsara hoe Jesosy mpanjaka ny jiosy, iny lay nombona teo amin'ny azo fijaliana. Iza hoe nombona lay mpanjakany jiosy. De zao nambarany ten'andriamanitra zay nitanao amin'ny Petera voalohany toko faharoa io, reny izy de tsy nanaiky fa iny fa ianareo kosa. Amen. Andriamanitra manana zay fomba fanaon'izay. Misy ny olona tsy mino, misy ny olona mandà, misy ny olona toetoetra amina fombafomba mpivavahana eo ambanin'ny lalàna, fa ianao kosa ametraka anao ho mpisorony, ho mpanjaka, ho mpaminany. Amen. Hitondranao amin'ny fiandrianan'Andriamanitra ary anomeanao mitoetrana fiandrianana Andriamanitra. Ianareo raha mijery tsara ny dikateny-tsika de ambarany hoe ianareo kosa de taranaka voafidy. Mody hitantsika hoe raha ny Kristy ianareo de taranaka izy, taranaky Abrahama ary mpandovany teny fiasana. Any amin'ny Romana toko fahavalo de milaza izy hoe ary raha zanaka dia mpandova sady mpandovan'Andriamanitra ny mpiray lova amin'ny Kristy kosa. Fantatsika fa fiandrianana de ifandovana io, mandova fiandrianana ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Taranaka voafidy ianao, taranaky Abrahama ianao. Aoko zava-dehibe eo amin'ny lohanao zany fa taranaky Abrahama ianao. Manaraka an'izay fanjaka mpisorona. Eto de ozytsika hoe tonga de natapany hoe fanjaka mpisorona, ohatrany hoe mpisorona no manjaka, fa raisina koa hoe mpanjaka no lohan'ny mpisorona. Eto zany izy antsoina hoe sacrificature royale, zany hoe fisoronana miaraka amin'ny fiandrianana. Tanareo Davida, resaka man Davida moa tsika avy amin'ny lafiny anankiray rehefa avy eo, fa Davida de mpanjaka izy nefa fantatsika fa mpisorona koa Davida, fa tsy mpisorona amin'ny endriky ny fanekena taloha satria izy taranaky Jody, fa mpisorona amin'ny endriky ny fanekena vaovao Davida, le mpanao fiderahana ao an'Andriamanitra. Amen. Misy mpanompon'Andriamanitra zay a, zay anisan'ny mpandinika alalan'ny Baiboly de milaza izy hoe zao fiderahana ataon'ny fiangonana zao izy a no endrika avolenta indrindra ny amin'ny endrika fanatitra atao an'Andriamanitra. C'est la forme la plus élevée de l'adoration du peuple de Dieu, ny fiderahana ataon'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Alléluia. Davida ny teneny zany ny fiderahanao izy fa zany izy de angasitranao mihoatra noho ny vatotr'ombilahy. Alléluia. Mihoatra noho reny sorona be dehibe nataon'ny zanak'Israely reny, biby aman'arivony atao sorona, fa mihoatra lavitra noho izany izy Davida, nefa Davida atao mifanekena taloha, mihoatra lavitra noho izany izy ny fiderananao. Alléluia. Ireo zany efa miaina sahady fa tian'Andriamanitra iaina feny mihitsy ianao, fa ireo sady mpanjaka ny mpisorona. Reny sitrapon'Andriamanitra ary mpaminany ihany koa ianao. Toetrana fiandrianana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ary zay reto hoe fanjakana, ny fanjakana de misy olona manjaka ao. Iza ny mpanjaka ao? De anao mpanjaka ao. Ary mpanjaka mpanjaka de izy Jesosy Kristy. Amen. Tsy hoe amin'ny filazananao hoe zay taranaky anina, zay taranaky anina, taranaky anina, tsy zay akory, fa ianao amin'ny mazanak'Andriamanitra no mihitsy, amin'ny mampiray-tampo amin'ny Jesosy Kristy ilay mpanjakany mpanjaka. Hijery tantara vitsivitsitsika atao amin'ny Baiboly ny amsehony zany fiandrianana zany, de hiara hiasa amin'ny finoana amin'Andriamanitra ianao ahatanteraka an'izany. Amen. Satria zao ny tenen'i Elizabeta hoe tamin'ny Maria hoe sambatra ianao zay nino izy a
fa efaina aminao zay lazay ny tompo taminao. Alleloia. Zay mino zany dia tsy hoe ahoana sambatra satria ho efain'Andriamanitra aminy zay lazain'Andriamanitra. Fa zay tsy mino kosa hitatsika fa iny teny indray zany lasa vato matafitoina lasa iny teny indray zany no manimba azy. Fa rehefa inonao le teny dia mitondra fahasoavana ho anao, fitahiana ho anao. Misy lehilahy anankitelo, lehilahin'Andriamanitra anankitelo ato zay ohatra amintsika amin'izany fiandrianana zany. Ary ahoana ny fandraisana am-pinoana sy ny fandehanana miaraka amin'Andriamanitra. Satria ny finoana ihany koa dia hoe tsy mihetsika akory fa ny finoana dia miara-miasa amin'Andriamanitra. Ny finoana dia tahaka ny any Enoka miara-mandeha amin'Andriamanitra. Ny finoana dia resantsika no momba ny lehilahy anankiray atao Josefa. Hitatsika eo amin'ny Baiboly. Fatatsika ny andaon'i Josefa. Tsisy resaka mihitsy hoe anana fiandriana ny Josefa tany am-boalohany. Hatrio fatatsika fa ny fiandriana dia va tea mijota. Tsy zay? Eo amin'ny zanaky Jakob. Dia iza no nambara fa ny tehi-panjakana tsy ala amin'izy? Tsy ala mijota. Fatatsika nefa Josefa. Alohan'ny farany izy. Zay ny Josefa. Nefa dia mahavarina. Eto amin'izay ny sekret ny fiandrianana aloha. Fiandrianana dia miantehatra amin'ny fanambaran'Andriamanitra. I Josefa zany a dia tonga amin'ilay teny hoe noble par révélation. Ahoana tsara hoe noble par révélation. Nandray ny révélation'Andriamanitra tamin'ny lalan'ny nofo izy. Hitanao zany eo amin'ny Genesis ny tantaran'i Josefa. Fa Josefa raha ny tena izy Robena ny lamatoa, ino tokony ho tompony tsodrano. Robena nefany a dia tsy nety teo amin'ny fiainany, tsy nitana le toerana tandrify azy izy, dia ijoda no nambara hoe tsy ala mijoda ny tehi-panjakana. Kanefany a tsy tao mijodana hoe niainga le izy, ary amin'le zandrijandriny kely ary amin'le natsony hoe razandry, le mpanonofy, le mpanao revy, pré-botola. Sasany mandrevy mandrevy le Josefa, resaka le metrehitra hoe mpanonofy ianao e. Fa tsy olona zany lasana ba. Sahia manonofy. Amen. Sahia manonofy. Ozy ny tena mpampilemanitra zay, raha mbola tsy nangalariny devoly ny nofinao izy tsy voasakany mihitsy ny fahombiazanao. Manana arena sarobidy ianao. Tsy any amin'ny banky misy azy. Fa le nofo napetrak'Andriamanitra ao anao. Josefa tsy noble tamin'ny filaharan'ny amin'izy mirahalahy. Raha teny izy a tonga am'le fiteny hoe tsy noble de naissance Josefa. Noble par révélation Josefa. Amen. Nandray fanambarany izy. Hoe nanonofy aho izy, misy amboara. Dia avy eny amboara kosa mitraka. Alleluia. Avy eo indray, nanonofy aho izy. Fa nikitana roa ambin'ny folo. Masoandro ny volana, nyankohoka teo anatreo. Niraisiny le nofo, tsy azo tsara le nofo tamin'ny voalohany, fa no azoniny iny. Ny révélation men'Andriamanitra anao azony. Ino ny arenanao? Azony iny. Josefa dia men'Andriamanitra an'io. Ary ny zavatra teo amin'ny fiainany, mifanohitra tamin'izany. Mety hitentsika miangajanaky Jakob. Tsy hoe miangajanaky Jakob fa rehefa tena raisinao ra-panahy le izy a. Satria Jakob ampaminanin'i Jehova ihany koa dia nahatakatra. Dia tonga dia nampitafiany Jakob azy a ilay akanjona filoha. Alleluia. Mpamonofo no lasa filoha. Amin'izao fotoan'izao indray le ny filoha no lasa mpamonofo fotsiny. Tsy miditra politika. Fa i Josefa rehefa nahazo izy dia nisaintsainy Jakob. Resy lahatra Jakob ao amin'ity zanako anankiray ty tokoa. Mipetraka ny fiandrianana. Dia nome akanjo misoratsoratra mampiseho an'izany fiandrianana izany Josefa. Alleluia. Dia tsy niala tamin'ny Josefa iny. Nanao ny raharaha andavanandro izy. Kanefa tsika mpinareo hoe kazany hoe teny Andriamanitra na fiandrianana e. Zary neny tsy mamafatrano tsony. Zary tsy manasa vilia. Aiza kosa hoe olona manana fiandrianana dia anasa vilia. Aiza koa hoe olona manana fiandrianana dia ao an-dakozia ny toerana isy azy. Aiza koa hoe isy olona manana fiandrianana dia amafa-tokotany anao an'izao tsia
Nininona ataony tsy mampiova ny nofony mihitsy. Nininona zavatra mitranga tsy mampiova ny nofony. Tsy akory raha hoe nahazo tena voalohany ianao tonga ny examen ianao le gida maimozy ny fitenenana toy izy ianao tsy mety le nofika sia mety gidany ianao androany fa ozy ianao tazoniko foana ny nofika. Amen. Tazoniko foana ny nofika ary ara-iasa amin'Andriamanitra atanteraka. Alleluia. Vao maika ianafenao am'le fahasoavana dia androso iara-mandeha amin'ny Jesosy. Alleluia. Zany ny tentsika mpianatra rehefa ny tempianatra aizanao mitoetra tompo de ozy izy avy manaraka miondriko maninona manaraka isika na aizanao de manaraka ny Jesosy tsika manana vision eo anoloantsika sika ozy mpanompon'Andriamanitra zay mahafantatranao ankisoantsika de izy tenenao amiko ny visionao de olazaiko aminao ny hoavinao ina nofinofo tao anatinao hetaheta tao anatinao fa hoe fain'Andriamanitra zany raha mino anao ary mihoatra no zany zany tanteran'Andriamanitra. Sefa avy eo na mbola hirakiraka izy da najereo ny rahalanao any da najereo tsara izy ka Josefa nanda tsy nanda Josefa. Josefa koa nefa tsy olona tanteraka izy ny fitena be tatobolana izy manana ny defony izy tahaka ny olona rehetra fa zao kosa mampiavaka azy mitazona ny nofony izy iny ny arenany tsy le akanjona mpanovony rainy azy tsy le toerana misy azy fony izy teo anivony rahalany tsy le izy navarina ho andevo mifanohitra be izy enobly enao nefa dia namido inona namido ho andevo avy anao de voafafy tsy tatrasy klanjy ozy ny fitenany sasany tsy tatrasy ianao tsinitsininy ianao ozy le mpampianatra ny taloha you are nothing tsisy dikany ianao tsy kôty ianao zay le izy navarina tany Egypte. Fa za miteny aminareo ny akanjon'ny Davida very ny ankonan'ny Davida very teo anatrehany keo ny mahazanaky Jakoba azy sady kamboty izy zany satria tsy eo anatrehany rainy izy Iraely reniny efa maty tamin'ny teraka ny zafady rasolo Raely ny reniny Josefa tsy zay Raely reniny maty tamin'ny teraka an'izy Benjamina navarina ho andevo any amin'ny tany tsy fantatra izy de nividiana lehilahy anankiray fa ny fahasoavan'Andriamanitra miasa foana. Alleluia. Ozy mivazazay la grâce est à l'œuvre. Amen. Miasa ny fahasoavan'Andriamanitra tonga de fa nanomana lehilahy anankiray de anofana ny Josefa Potifarany anarany fa tsy nampoiziny Potifara fa ty andevo Hebreo kely ty ane ho lehibe noho izy. Alleluia. Ho lehibe noho izy ty andevo Hebreo ty ary mino fa tsy netsoneo Josefa mihitsy izy tam'izany ory andevo lahy Hebreo mety fiteniko ory lemena ory kapoia raha fo izy rara rangita ramesoka re tsary kely tia le maikongany tia anarina be debe zany raha andevo fahadimy izy re fahadimy zay nietsonazy fa tsy nasakana ny nofony Josefa zany. Alleluia. Tsy nasakana ny nofony Josefa zany. Amen. Gady Potifara zay zavatra kinina amin'ny Josefa misy fahombiazana zao zatra teneniko anao mitoetra mampanjaka aminao ao foana io na ipetrasana taxi be azy. Amen. Mandrasa taxi be tahaka na mpanjaka na fri aller retour zany eo aminao miandrasa taxi be tahaka na mpanjaka. Amen. Resa malalanao tahaka na mpanjaka. Alleluia. Na tsisy nariary azy ianao na mety molindra aminao aminy azy fri anao miverina teneno izy manana ho avy tsara ianao miaraka amiko. Amen. Lasopy chinoise ray le amle dimanjato zany zarainareo teneno foana izy mbola ho avy ny andro ahita fiandrianany ianao. Alleluia. Tsy niala tao aminy le toetra mampanjaka anika mahomby izy ry tanora mianara tahaka ny mpanjaka
ianao le hianatra iny dia menarataaka ny mpanjaka fa reny savana hita zavatra reny olona tsotra reny lazay ny olona fa mitapitapy reny sasa zany misy pomany latsaka de dia nandinika teo izy tena tsara momba ny Einstein ohatry ny tonga le fiteny bandy mitapy kely zany ny volon'le rivotra ny tsy fatotra hoe miogo ve iny sa sotonona fotsiny fa ty tena hitanao mihitsy ny olona rehetra dia mety ty tena hoe mahay ty olona ty isan-karazany fa zao ninina taonao manaova an'izany tahaka ny mpanjaka tahaka ny mpaminany azadiny ny fisoronana fa itsefo tsy nanadino any Jehova zany natonga azy tateorina nanafatra natramin'ny taolam-baloko aza ozy izy azavelanareo aty eto makany amin'ny tany Kanana amen misy mpampiandriamanitra nylaza mihitsy hoe ny taolam-balo ny tsefo ozy any mbola nanandanja mihoatra non'ireo olona nylanja azy tsy olona nylanja azy tsy mihiny saniditra ny tany Kanana taolam-balo ny tsefo tafiditra ny tany Kanana le olon'le nylanja sy tafiditra eritreretinareo am'izany tena matiantoka ianao zany hatramin'ny taolam jereo koa Elisa hatramin'ny taolam-balo ny Elisa nampitsanganany maty nany maty de resy laty tena dadany zay le finoana zay le fiazonana am'le fanambarana men'Andriamanitra anao tsy voatery amin'ny lalan'ny nofinofy ihany misy ten'Andriamanitra vakinao dia mifanay masina mihitsy mandresy lahatra anao hoe ho anao io teny fiasana azony iny arena lehibe iny ataovy takany sy ny 100 millions am-posinao ao foana ny tananao miaraboly anao manao tompoko vaizanao maninanina ao foana ny tananao sao dia misy maka le 500 millions tazony foana ny mofinao tazony foana le révélation men'Andriamanitra anao soraty amin'ny rendry ny tranonao soraty eo anatin'ny armoiranao soraty eo anaty kitapinao iny teniny men'Andriamanitra azoniko na mezan'ny olona azy ianao reny hoe misy ten'Andriamanitra ohatonina finoezana sisy na tsika pino azy nareo tsara fa rehefa mahita an'ity dia mitsikitsiky foana raha mbola izy koa farany tsy foana mifanatena satria meme daholo fa zava-dehibe ne zany tsy ho foana ny fanantenanao reo manana toko fadimy fadimy ary ny fanantenana dia ahoana tsy mampinanelatra satria ny fanahy masina zay retin'Andriamanitra napidina fitiavan'Andriamanitra anaty tsy mahatonga antsika manana ny fanantena tsy mampamelatra ary Andriamanitra namboly azy tao anatytsika fa hafa indray fantenana fironona hafa izany niara-ny asa tamin'Andriamanitra tsefa lina zavatra nitranga tao amin'ny Potifara izy nahatoky izy misy accident teo amin'ny fiainany mijana tsy nahatoky fa tsefa notanitra maizina vidy dia zao le nitantara hoe mivoaka avy amin'ny midina mivoaka amin'ny tribune ary tsefa nanomboka teo dia radoro isanandro misy mitady ny tsefa dia valy rany taloha ary raha zikoalafa nofoko tika goava lesy goava fa niainany le izy alleloia niainana tranitra maizina niainany le izy any ka misy eo mampaminany azy alleloia avy eo nasandratra Andriamanitra izy lasa prime ministre Egypte misy eo ny fiandriana hatramin'ny fanomboaka asiany izy misy teo i Farao napetraka teny an-tany Josefa nentina am'izay Josefa nitsangatsangana eriny Egypte zay rehetra mifanena abreka mandoalika daholo amen mahafinaritra be le teny abreka mandoalika na teny Josefa daholo lehilahy mitana ny fanambarana mila lehilahy mila vehivavy tana ny fanambarana Andriamanitra am'izao vaninandro ty davy ny vola anjakana zao am'izao vaninandro ty davy ny haino manjery ty davy ny teknôlôjia sy ny sisatsy miteny hoe ratsy zany fa tazony foana ny fanambarana lavitra no ireny fanambarana men'Andriamanitra anao manana reny ianao mitenenao amin'ny fiandrianana ianao ary ny zavatra rehetra hiara-iasa asoanao ny anjaranao mila mino ianao fa tsy tateraka ho azy akory io i Maria rehefa nitenen'Andriamanitra miteraka zazalahy ianao sarotra be amin'le izy ary misy risika be misy tao aminy satria toranom-bato ny olona ohatr'izany tamin'izany vaninandro zany fa ozy izy mitinak izy vavy mitombo alleloia tanteraka izy ary izy rery no nahatanteraka azy amen izy rery no nahatanteraka azy no ny finoany dia atria toerina mahafantatra daholo hoe ozy Elisabeta hoe hoy izy koa nay Maria koa zany teny
ary ankehitr'izy dia ambarany taranaka rehetra hoe ahoana sambatra amen te ho sambatra ve anao mety misatra hoe tsy anananao fa tazony ny tenin'andriamanitra tazony ny teny fikasan'andriamanitra miorena amin'ny fahasoavan'andriamanitra dia miara-miasa amin'ny fahasoavan'andriamanitra ny finoana efa any amin'ny zavatra ny tenaina fanehoanany zavatra tsy hita alleloia na ny latabatra isanao an-trano zaka mitsingila iny ianao manoratra izy koa manoratra le latabatra ny seza ipetrahanao ary izy manoana anao ianao koa manoana azy mety zay aloha ny tomobilanao tsy izy ihany no mitondra anao vanandray ianao koa manosika azy fa zao okatratra mimpanjaka foana ianao amiko iainy foana zany ho hitanao hogaky ianao tsy ampino anao fa soavana dia andriam-bavy hitaiza zanak'andriana amen ary amentehitra amin'ny andriam-bavy io oloha indrindra misy tro nonom-panahy tsy misy fitaka zakivy ianao nono am'le andriam-bavy tsika amen dia aveo velomin'ilay andriam-bavy isika ary zay mitsy ny tantara mosesy tokony ho faty izy nalefa dia direnareo any amin'ny toerana tokony hamonoana azy indray any amin'le mivoany le didy tany ndray misy andriam-bavy naninona nitaiza tena melona azy alleloia avy eo izy lasa prince d'Egypte amen ary ny anaran'ilay arona kely nasiana dinty dia le dity iny atao hoe kafara lay manarina rehefa saovana manarina amen tena tsona hoe zanaka izy zay le mose satria mifahasoavana dia maninona miteraka dia avy eo mifahasoavana iny maninona mamely dia mifahasoavana iny maninona manandratra ny tantarany Josefa milaza amintsika hoe noble par révélation ianao révélation manoble anao tsy fiorenana amin'ny hitan'ny maso na ny reniny sofina na ny eo an-tsaina na nitsapany tananao na hitanao manodidina fa fiorenanao fanambarana fa nehoana ny zavatra tsy hita ny mosesy fahasoavana miasa anatin'ny faharetana na dia 20 taona nieritreretina hoe efa tsisy hevitra tsony misy andriamanitra miainga amin'izay tsika ry mosesy alleloia ento amin'izay ny oloko lehilahy 20 taona na vita zavatra goavana be dia be ny olona miaina amin'ny fahasoavana raha lasiana bavy na 20 taona azy izy na efa tsisy ny fitsony azy na voany aly zemera azy mbola feno ezy ny olona 17 taona tsy aniny tsy aniny tahitambo fotsiny dia mianika azo dia mianika lavarangana zay mandalo mbola ho azoko anao iny tsisy ninina azo mihitsy nefa manaraka an'izay a misy le lehilahy anankiray avao mitaranaky jody izy malaza koa izy io Davida alleloia mahafinaritra ny tantaran'io rahalahy anankiray amen zany anisan'ny fahafinaretana be raha ohatra ka ohatra ny fijerika ety ambony tany hoe manokana fotoana miresaka amin'ny Davida ary efa mandrak'izay moa tsika malalaka be ny fotoana satria tsisy tsony ny fotoana akaimanala teo resaka amin'ny Davida dia ny olona tena tany zany raha mijedy efa 100 taona sy izy reo miresaka tao foana mbola variana foana izy sy Davida miresaka izatra-mbara amintsika Davida dia zao ndray izy faralahy amin'ny faralahy zany raha ny tena izy a tsy mitendrena ho amin'ny fiandrianana zay Davida tsy mitendrena ho amin'ny fiandrianana izy faralahy izy ary efa mamaky tsika hoe hofidiana ny mpanjaka ao amin'ny Samoela voalohany 5:20 tsy koty teo ny Davida tsy teo Davida tsy mieritriretina kory ny amin'ny Davida daholo izy fito ny rahalahy fa ho jise hoe tonga dia avy hatrany teo Davida tsy koty eo e nasenana aninona izy miandro ondry fe nasenana nataon'ny Davida zany hoe tsy anjaranao ry Davida zany resaka fiandrianana zany andrazokonao zany misy fito ny rahalahy izy eo any amin'ny position fahafiry zany ianao fahavalo ianao ka ny tsy fantatra fa nisa valony milaza dinga ny fiangonana fitsanganan'i Kristy amin'ny maty zay ny valo izao zavatra ambarako aminao niseho teo anatrehany Samoela daholo ny zokin'ny Davida
tonga ame fiteny zay mijoro ray tia le izy samela volotoko fahinambinifolo araky navara tamintsika foana Eliaba na Samuela za resy nahatra revana mpaminana le tsy mahita zao koa niteneniko aminao na ny mpanompon'Andriamanitra le tsy mahatakatra ny momba anao fa Jesosy efa mahatakatra ny momba anao amen za zao mitory aminao fa ka ho takatra ny saiko anahoany ianao io aorianao fa tsy ampoisika anao mitelefôninay ndray androany fa sy tena tianao fotoana kely aminao a fa hoana za misotro zito amin'ny Carlton am'izao fotoana zao ngava tena fa mamisy dinidinika kely fa sy tena menao chèque-na 5 milliards ao zay halleluia tsy napisy korala tsy révélation ta mamikomisy kanefa ekeko tahiny tompo ianao rahalahy eny efa maika vody a rahalahy manao fety zay enitosy fa i Samuela tsy nahatakatra n'le izy aby tiako kozy le fidiny Jehova io Jehova tsy mijery araky ny hitany maso Jehova alleluia enao koa za mijery araky ny hitany maso ary tena problema de zao enao mieritreritra ny olona hafa ny tena hitany masonao fa enao io mihitsy ny hitany masonao io tavanao io ny hitany masonao de enao tena manakivy enao matetika enao tena manakivy enao zany hoe tandremo fa enao mihitsy manakana anao tsy hatateraka ny nofinao raha miteny anao zany hoe tsy teny aminao hoe manongo tena tsia aza tsy mona ny tenanao fa naninona anao io fa za kivina ny tenanao aza bakibatina ny tenanao fa milaza ny tenanao ianao le fidiny Jehova amen na tsy mahita aza ny hafa nanetika mieritreritra raha tsy misy mpanompon'Andriamanitra avany ivelany manao fanambarana manokana amiko hoe ianao io de misy anjely Gabriel leto anjely Mikael leto anjely Uriel leto anjely tsaiko Flanel leto raha misy an'izany avy ianao eto tena metra tanana ianao de misy fanambarana voaka avy amin'ny télévision na sy hitako amin'Andriamanitra mihitsy ianao de anana fiandrianana hoe fiandrianana mihinana vary aminanina tsy ampisiry amin'ny arivany o fiandrianana nefa zao lova nametrahany any tsia ilaina be fanambarana avy amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa ianao koa mila tena mijery ny tenanao ary mienany iny sanandro ary matiky amin'ny kely fa ho tendren'Andriamanitra hoana mpanapaka ny lena Davida efa mijerena daholy na i Samuela mety efa kivy efa nandahaly teo daholy misy anankirery teo Sama ny anarany Sama monitatsika eo le Sama de anarana manahirana kely amin'ny lafiny ray raha jerena am'le fomba negativa de zao faharavana mampivarahontsana ny dikany amin'ny lafiny ray nenefa ny de ny dikany koa de zao lehibe mampivarahontsana zany mpanjaka zany Sama potra avy amin'ny Sama fa izy eo tsy izy io ahoany reto daholy ve eo amin'ny ka tonga sainy efa maina molotry Samuel tsy de diso ary le révélation azoko misy anankiray ihany amen ny mpendrasan'ny mondy any ozy Samuel tsy inona nitsika raha tsy tongeto zay za miteny aminao fa nao ajanon'Andriamanitra dolo zany lanitra mikintana sy ny rehetra rehetra rehefa vonony ianao misy Andriamanitra tsy amelaka naraaiza misy azy na inona toerana misy azy am'izao fotoana zao kolotaniko dolo ny rehetra rehetra fa tsy amelaka io tsy maintsy tongeto androany amen mino an'izany heriny Jehova ny antsonao zany venao tokeny zany venao finona no andovana amen ny fitaizan'ny fahasoavana atsika tsy maintsy miaraka amin'ny finona tsy misy azo atao zonasitraka amin'Andriamanitra raha tsy amin'ny finona ary Davida de olo ny finoana noho izany nahita fity teo mason'Andriamanitra izy zareo fijery ny Davida ny tenany tamin'ny voalohany zany mba hijeritsika ao amin'ny Samuela voalohany toko efatra amby roapolo mampatsiary ny fahazazako mihitsy ty fitenin'ny Davida ny tenany ty Samuela voalohany toko efatra amby roapolo de ny andiny ny fahadimy ambin'ny folo mivakitsika toko efatra amby roapolo ny andiny ny fahadimy ambin'ny folo
masoko sy keny andefa de mifolo hitady aniza moa nyvoany zany mpanjakan'Israely izaka tamin'ny Saoly izy amin'io iza no enjehanao hoanao fiteniny tenany amboa maty ray izy tambola kely rehefa olo opaina izay amboa maty tiky enenay amboa maty ary efa tena farataminy izy amboa raza zany nataon'izany taloha misy fetroko zao vetivety regle anazany mahitsely fa regle vetivety tsy satsony dirin'zareo aty lako mademoiselle là ambaniany sy nyvarimainy vary siso avao tondroko ohatr'izao ampianarinany de efa tondroko ohatr'izao tsy miverina tsony tsy miandry akory vavady ny fianarana tena navary mieritritra ny ty elahy ty tsy bakara isan-kerinandro misy bakara fa i Davida tena amboa maty izy zany izy amboa maty de tsy teny amboa maty fa ino parasy kely mbola latraka noho ny ambony reny ino satria ny parasy any anatin'ino volin'ny amboa ianao zany le sakapisy marimary parasy kely zay nieveran'ny Davida ny tenany satria Davida koa fa olona satra mibatibatina de tsara ne tam'le nisy an'le tantarany Goliata izy andeha anatitra mofo ny raha ny rainy izy andeha efa vositra mpanjaka izy tamin'iny ny raha ny rainy izy anatitra mofo sy fromazy ho amin'ny rahalany anatitra ho amin'ny mpanjaka koa de izy ny rahalany maninona ty alahy tro tsy aferany lahy ty zany makaletsangana lasa de izy Davida fa maninona moa azy zao nefa Davida naresin'ny Goliata alleloia aza fijerinao ny tenanao tsy fijerinao ny tenanao no hibaika tsy fijerinao ny tonanao zany izy koa tsika any matetika ny adversaire atsika tsangan'io ay alahy ty lanto efa firitaony aloha zao mbola vita evangeliste ihany ve mbola vita n'izao ihany ve jere lahy zao sy ny sisy jere koa Gideon zany ndrila ny ankonandraiky mandry indrindra manase inglisy fa Jehova hafa mitsy fijeriny Jehova azy mpanjaka lela araka ny folo de nohon'izay lavy David teo izy zany izy efa hatrambola kely misy dikateny maro moa amin'izy iny misy dikateny milaza hoe zany ao izy hatrambola kely zay rehetra ataoko de aminota daholo tsy manao fa tsy manota ny Andriamanitra any tena perte totale Davida de efa nisy ko fanambara anankiray zany izy niterahako an'io izy ny reniko lavo zay no natonga tety ambonin'ny tany zany hoe Davida zany de tsy zanaky Jese fa sendra lavo ny renin'ny Davida de ny raisy ny Jese any izy ary zay no dikateny somary manakaiky kokoa ny maro tao anatin'ny lota ozy ny toritoronina ny rehetro ivela miseritry ny fanambadiana naterahana ozy ny vazaha zay enfant batara efa manompa olona koa ny vazaha de sale batara nefa ozy Andriamanitra iny batara iny no alaiko ataoko tonga inona ataoko tonga mpanjaka alleloia nasandro Jehova Davida aza fijerinao ny tenanao na felipahana ny fijerin'ny Jehova nao mijery anao tahaka ny fijerin'ny Jehova nao zany tsy atonga anao hiavinavina fa atonga anao kosa ninona ataonao amin'ny fiainanao de mibanjina foana ao ny tsefa le révélation nomen'Andriamanitra anao faharoa le nanosoran'Andriamanitra anao amen nisy fotoana natsapangely ny fanahy masina niretsaka tao anatinao nisy fotoana nahazo hery ianao de teny ampandehanana teny ianao mitady kivikivy ianao mitady reradraraka ianao de avenao mamerimberina ka zavy efa moa zany zao hatram'izay zany efa ohatran'izao hatram'izay za raha ny zavatra vitako ane de zao hatram'izay aza mijery an'izany ianao fijerin'ny Jehova anao atao de zao mba hampahery an'i Davida zay mino tao amin'ny Israely nataon'ny tomponisy lahatra amen zao latra ampaherezako anao tsy avenan'Andriamanitra tsisy namana ampahery ianao
zay ny fomba an'Andriamanitra isy ny anakivy anao aza varina amin'ireny miaramy ny olona mampahery anao. Amen. Aza varina, aza mitady namana manakivy manaratsy mitona anao amina fiainana mikorosy fa mijereva kosa namana ampahery anao ary efa nanomana ho anao Jehova. Tonga dia nanomana ny Jonatana Jehova. Aleluia. Fa nahitany David Jonatana Dio sy tena Andriamanitra tiany Davida tahaka ny tena nosy Jonatana. Tena hitanao am'izany ampiasain'Andriamanitra ny tovavy Israely nataony nampiasain'Andriamanitra ampahery any David manina moa David ny teny amboa maty mahatonga zany hoe le voarokarokaroka alika foany tsy mety am'zany Davida lasy raha mitadiditra iany resaky ny lehibe lasy raha mivoaka nasononsy zay re teny ka zany otra lasa zio nisy otrany le likekely de la de mena rery ny fiainany any izy fa so ihany izy de rery misy namana anankiray miaraka aminy any Jehova tompony maro. Aleluia. Mamoaka ihany am'izany hoe fiainana lapo zany David men'Andriamanitra namana izy Jonatana. Aza matahotra ianao io mpitaizanao io hitady namana ho anao. Amen. Anina Jonatana ianao. Anina rahalahy tena ampahery anao ianao. Anana anabavy tena ampahery anao, rahavavy tena ampahery anao ianao. Hitanao mitsy sœur iretika aminao. Aza matahotra kia miaraka amitsika Jesus rehetra. Ny alevany amin'ny Facebook mampahery anao izy. Malainy anao mampahery anao izy. Mpanjaka ny tsy mety reraka zany e. Misy fotoana mpanjaka mba voa mimpalu malazo reraka. Kivy, marary vavony, sy ny sisa. Fa zao misy olona foana mampahery izy n'Andriamanitra. Anangana an'iny. Zay le fiainan'i Davida. Hatramin'ny vehivavy toy Israely. Nonjay narisy anady Davida. Dia hozy dona ny vehivavy toy Israely. Saoly nafaty arivarivo. Davida nafaty amin'izany. Maina ninzo Davida eny ambonin'le apondry eny. Laza. Nahazo ely izy. Aleluia. Tonga dia nataon'Andriamanitra babo hatramin'ny zanaky ny mpanjaka. Satria izay tsy hitany masony nofo, hitany fo. Aleluia. Ny ositra, karisma, dia mitovy amin'ny sarina ihany. Potra vany Davida mana-po. Hay mikala tika tena kala resy lahatra aminy. Tonga dia resy lahatra kala. Tiany Davida mikala. Zay ny fomba fiasan'Andriamanitra. Tena tsefatsefa ny tean'i Davida. Mahery izy. Misy fotoana mbetika izy niaraka tamin'ny Filistina indray. Misy fotoana izy natahotra nandositra. Misy fotoana efa amperatana ny Saoly tsy ny vonony. Zay le toetra amin'ny Davida. Tsy maintsy iseho foana ny manana fiandrianana anao na hoelana mahery. Amen. Tsy maintsy iseho io. Zay le Davida zay. Ny antsoin'Andriamanitra azy dia mpanjaka araka ny fo. Aleluia. Miditra fahatelotsika. Ty indray dia zao antsoina hoe noble de naissance. Zany hoe hatramin'ny fahazazana tonga dia naseho hoe ianao manana fiandrianana. Josefa noble par révélation. Men'Andriamanitra fanambarana izy. Raha ny tena izy amin'ny toerana misy azy tsy tokony izy no anjaka. Dia nefany no nifandraisina ilay fanambarana fa teraka teo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Davida dia izy indray faralahy vovilikilika efa dia nasandratr'Andriamanitra izy. Ty anankiray ty indray efa hatrambola kely dia efa tonga dia niainany zany. Fa zao lasa kobabo izy avy eo. Izy indray ny anaran'izy io. Rahalahy mahafinaritra sy mahery be koa Daniely. Tsy zay? Josefa ray Davida ray iza manaraka? Daniely. Daniely indray dia zao zanak'andriny izy. Niaina tao anatina fiandrianana izy. Anisan'ireo prince izy. Mbola kely izy dia fa tonga dia nitiazaina amin'izany hoe ianao prince ianao. Ohatra tsika koa menantsika ny fanambarana amin'ny voalohany. Faditsika miaina amin'izany tsika. Kanjo ny zava-misy amin'ny fiainana ampiasain'ny divoly amabona atsika. Zay ny Daniely. Ilay zanak'andrina no navarina ho babo dia nentina sesy tany tany Babilôna. Tonga tany izy
de fantatsika fa tsy nanana toerana mitovy amin'ny olona avy any Babilôna izy fa zao kosa ny taon'ny Daniely mitazoniny foana zay toerana misy azy zay. Amen. Aza manaiky sy ny fiainana ralasina vavy efa ao amin'ny rano mihitsy fiandrianana io zao. Ianao mbola tsy teraka akory de fa nanindry anao amin'izany Andriamanitra. Amen. Zay le endriky Daniela zay. Isika reto tonga de noble de naissance. Tamintsika nateraky ny nofo de hafa iny. Fa rehefa nateraka indray isika tonga de zanaky ny mpanjaka ny mpanjaka. Taranaka izy, taranaky Abraham. Mpandovany teny fikasana. Vao nateraka indray zany ianao efa ao anaty rano amin'ny fiandrianana. Amen. Ozy ny vazaha hoe sang bleu. Manana raha manga ohatsy izy. Itsika malagasy miteny hoe olo-manga. Zay, olo-manga. De ny olo-kendry any amorontsiraka any pitakazo manga. Le manga de tsy nafa lokon'ny lanitra. Ary tamin'ny indray mandeha nesatsika miloko manga koa de laza fataterahany. Tehelety. Fataterahany. Zay le manga. Dia ianao efa ao anatinao io. Manana rano loko mena ianao fa manana rano loko manga koa ianao taminao vao nateraka indray. Zanaky ny andriam-bavy ianao. Nateraka teo ambany fahasoavana ianao. Satria fahasoavana no namonjenantsika. De fahasoavana koa tsy niteraka anao ihany hitaizanao io. Saingy zao no mampalahelo. Teny tsefa ny teny ianao tahaka ny Daniely. Ravy Jerosalema de nenty nitafiky zao tontolo zao. Nitafiky ny asan'ny maizina lasa kopabo ianao. De nentina ny Babilôna fantatsika tsara Babela. Fisehon'ny fikomina amin'Andriamanitra zay le Babela. Avy amin'io le Babilôna. Ozy eo ampovoan'ny bala mihitsy azao. Eo ampovoan'ny Babela mihitsy azao. No mipetraka. Toy ny sasany, hoay zaka. Inona tsy ny azoko atao. Mampatsara anabavy anankiray zay. Tafitra tamina orinasa lehibe izy. Jereko izy pasteur. Ny olona manodidina kotra ny tsipiny daholo. De nahita frère anankiray de faly be aozy izy. Jesosy niteneny tamin'le frère. Somary badalela moa le sœur zay. Tsika sena ihany zany frère alpine eto tena todina de mambaky tsika. Jesosy le frère mantia. Iza tsara aloha le vato. De iza le atody. Zareo ny natody fa tsika amin'ny vato e. Kena moa vitan'ny atody ray tapitrisana tsy amin'ny vato anankiroa. Ianareo hoe mihevitra hoe satria akanga tsy vakanga maro tsy vakina ambody sintra zany atody maro tsy vaky ny vato zany. Fa na vato ray aza mahavaky atody ray tapitrisa. Zany. Ka za matahotra hoe misy atody mampatahotra ianao nefa ny vato. Amen. Teo amin'io Babilôna io miaraka amin'ireo omby asy amanjatony tsy moramora ny nenany Daniely. Hoe anao zao de manodidina anao toy ny omby asy eran'ny Madagasikara. Ny mpamosavy rehetra manodidina anao daholo. Matory anao mpamosavy atao avy mpamosavy atao kavita. Vao miesina le mpimasy taitra anao izy mona narany Jesosy. Miarany sakafo aminao omby asy. Fa tsy natetra ny Davida sy Sadraka sy Mesaka sy Abednego zany. Amen. Iny Daniel azafady. Rehefa matoky nenidry sefa mbola tsy niady ati-pinoana izy de men'Andriamanitra révélation. Neny Daniela re de zao ho valim-pitiany amin'le ati-pinoana ataony de men'Andriamanitra révélation izy. Zao miteneniko anao ino tsara. Misy ny révélation avant de misy ny révélation après. Amen. Misy révélation voalohany mampiteraka le fahatsapana le fiandrianana aminao. De misy koa révélation ateoriny mampitombo ny fononao, mampandroso ny fononao, mahatateraka an'le sitrapon'Andriamanitra aminao. Ho aseho an'Andriamanitra fa tsy maintsy isongadina fiandriananao amin'ny Daniely na tian'ny Nebokadnezara na tsy tian'ny Nebokadnezara. Tonga am'izay ny fotoana anankiray misy Kristo amin'ny fitondram-panjakana tsisy nahavaly ny olo-kendry rehetra nefa manjatony.